Ny amin'ny vovoiny fahofanlorana ny politika nasionaly ho an'ny asa sy ny fanofanana arak'asa dia misy ny atrikasa naterana isaky ny faritra iarahan'ny ministeran'ny asa sy ny fampianarana ara-teknika sy ny fampiofanana arak'asa miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka ara-toekarena miankina sy tsy miankina nanomboka izany ary ny teto amin'ny faritra Analamanga ka tetsy amin'ny motel Anosy no nanatanterahana izany. Ampiarina amin'ny fidiran'ny mpianatra amin'ny volana Oktobra 2024 izao ny politika nasionaly ho an'ny asa sy ny fanofanana arak'asa na ny PNEF ho an'ny fampianarana ara-teknika. Isy ny atrikasa tanterahana manerana ny faritra misa 4 anolorana ity politika ity sy ho fampafantarana ireo mpiara-mombonantoka ny fanatanterahana izany sy ny fandraisana andraikitra izy ireo ao anatin'izany. Io mazava hoazy hoe politique nationale de l'emploi zany hoe fampananana asa sy ny formation professionnelle fanofanana arak'asa. Dia tsy maintsy hoe iarahana miasa zany zavatra zany amin'ireo partenaire privé fa tsy ho vita fanjakana ihany satria rehefa hanoriana any zany tsy maintsy ho takina daholo hoe ina no andraikin'ireo tsy miatrika amin'izany fanofanana na fampananana asa zany satria tsy maintsy hisy contribution farafarasiny hoe financière na hoe matériel na hoe accueil ho an'ireo mpianatra zany hoe raha ohatra mitady hanao stage aiza moa anaovany stage tsy maintsy ho any amin'ireo tsy miankinareo amin'ny entreprise. Manana andraikitra lehibe ny tsy miankina amin'ity politika ity raha tsy ilaza fa tsy ny fanomezana fampianarana asa ireo mpianatra na ny stage. Tanjona ny anena ny tany tsy fananana asa an'ireo mpianatra vao nivoaka na vita fianarana. Itoy any amin'ireo faritra misy 13 hafa ny atrikasa ka ny ao Matsiatrambony no anatanterahana ny manaraka ny 15 volana Jolay izao raha toa ka any Atsimo andrefana ny anatanterahana ny atrikasa manaraka ny 12 volana Jolay. Tsy farana ny atrikasa raha tsy ny volana Septambra izao.